Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nisy zazavavy anankiray izay tsy mba notezaina tao amin'ny tokantrano kristianina. Indray andro nefa dia nalefa hianatra tao amin'ny sekoly kristianina anankiray izy, ary tena nahita fahafinaretana tokoa izy tao. Nianatra zava-baovao sy mahagaga maro ity tovovavy ity. Indray andro dia nanapa-kevitra n'olon-tena ho an'i Jesosy izy. Tany ambony tany anefa dia mbola nisy fisalasalana kely ihany. Tena nanintona ny fony mihitsy izao tontolo izao. Tapa-kevitra izy ary dia nilaozana ilay sekoly kristianina tsara ny anarany dia niditra niasa tao amin'ny hotely malaza anankiray izy. Maro ireo zavatra izay fantany fa tsy tokony ataon'ny kristianina izay nataony tao amin'ny hotely io. Ary dia izao no nataony aneritreritra hoe ka mampaninona nefa izany e, tsy raharaha kokory fa izay alehany. Dia toy izany hatrany ny toe-javatra nitranga nandritra ny fotoana naharitra. Tampotampoka foana nefa indray andro dia lasa nieritreriny raha nandinidinika ilay hotely feno lehilahy sy vehivavy misotro zavatra tsy tokony hosotroana izy ary manao ny tsy fanao. Dia nitodika ho any amin'ilay tompo lehibe izay efa nanaovany fanapahan-kevitra hotom-poina taloha izy. Inona moa no ataoko eto ilay zazavavy? Tsy namany eto aho. Te hanompo an'i Jesosy aho. Misy fiadanana be lavitra sady mateza ao amin'izany Jesosy izany ho izy. Ankositra ihany ny eto, hiainga fa tsy namany eto. Tamin'io alina io ihany izy dia nanapa-kevitra ary nilaza tamin'ny tompon'ilay hotely fa hiala tsy hiasa ho intsony. Ary dia lasa nakany amin'ny kolejy kristianina anankiray izy. Ary nanomboka tamin'io andro dia nanompo ny tompo tamin'ny fomba mahatalanjona ary nanaiky andeha hiasa ho an'i Jesosy tany amin'ny tany feno aizina sy fanompo-tsampy tsy mbola nahalalan'Andriamanitra ity zazavavy ity. Tsapany fa tsy misy fiadanana mihitsy ny manompo tompo roa. Ankehitriny ity zazavavy ity dia manompo an'i Jesosy irery ihany ary feno fifaliana ny fony. Tsy namany eto ianao. Fifaliana, fiadanana ary fahasambarana marina no omeny Jesosy izay miaraka aminy sy manompo azy. Andramo dia ho hitanao fa tsara Jehova. Tsaroa fa rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy ianao dia izao no lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 7:19 manao hoe tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao.
sary lala. Zay ilay onjany fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Antenaina fa izao fiarahantsika eto izao dia hitondra soanao sy ny ankonanao. Hitondra hampahany eo amin'ny famahana ny olana mety hitranga eo amin'ny fambolena izay atao. Anisan'ny fahavalon'ny tantsah tokoa ny ramerina, ny pondy fotsy, na kimavo, ny aombary. Inona ary ny vahaolana? Ozina hoe tantara nosoratan'ny Zoanitra ho velomin'ny Nartina sy Rila. Manahoana Rajaona? Falifaly vao maraina indray Rajaona. Rahadery, manahoana ary se a? Salamy. Tsy maintsy mifaly fanomen'Andriamanitra tombonandro ahafahana miasy. Sady hitako tena mety mihitsy ny voly an-tanety ataonareo a. Sambatrinareo rangahy. Ndry, mitovy ihany anetsika e. Samy manao voly an-tanety. Ko nahoana no izay rery ny sambatra fa tsy itsika zany ny samy sambatra e. Ka le anay hoa tsy de vanina firy. Eny e, za koa moa te hisisikanao voly an-tanety nefa efa nahafarana fa tsy mety aminay reny. Tsy azoko. Zaniko. Fa tsy mety aminareo ahoana? Nisy nanozina hono ny taranakay tsy hanao voly an-tanety de tsy mety aminay reny ringa Rajaona. Hafa kely ray zany. Tsy mbola nandreo ohatr'izany aloha teo amin'ny tantaram-piainako raha tsy voandro hoany e. Zany ve? De hono a?
ahoana ny fitrangan'izany ozony izany eo amin'ny voly an-tanety ataonareo ka? Tapitra ho an'ny biby ireny voly an-tanety ataonay e. Biby inona ry dera? Inona moa fa tsy ny ramierina sy ny kimavo ary ny aombary e, ireo no mifandimby mamely eo. De tena mino ve se fa ozona no mahatonga an'ireo bibikely ireo inana ny voly an-tanety ataony se? De asa aloha e, fa ny fantatro fotsiny de tena mampalahelo le voly an-tanety ataonay ireo, mariny. Zao ry dera, misy fanafodin'ireo bibikely ireo. Atoroko an'se de mba handramo ihany so mahasoa. Lazao ry Njara-Jaona, ataoko aloha de ho hita eo. So de sarotra tadiavina aloha ty fanafody. Apanga ve ho sarotra tadiavina? Apanga? De ahoana ny fikarakarana azy Ra-Jaona? Sotra be radera. Maka ravina maitso ray kilao se. Ravina maina ihany koa mety. Zany? Fa raha ravina maina de 100 grama ihany. Ravina panga maitso zany de 1 kilao fa raha ravina maina kosa de 100 grama. Zay indrindra. De alona ao anaty rano 10 litatra mandritra ny 15 andro io. Aroarona isaky ny 3 na 4 andro. Indringa. De saronana tsara. Rehefa tapitra ny 15 andro de vita ny fanafody. Zay fotsiny ve? De tsy tapohana rano intsony zany? Zay fotsiny mihitsy ka. Tsy tapohany rano zany intsony iny fa tatavanina fotsiny aloha. Alohan'ny ampiasana azy. De atao ahoana eo amin'le voly? Afendrakeny amin'ny faritra tsaboana re. Eny amin'ny tao zany ohatra na eny amin'ny ravina? Atao arakaraky ny fisehon'ny bibikely. De misaotra betsaka ry Njara-Jaona. Aleo fa ho andramako avy hatrany mihitsy ka. Menatra sy Ra-Jaona, moa tsy afaka ty bibikely tamin'ireo voly an-tanety. Inona ny mamenatra e? Tsara rehefa maty ny bibikely. Tam'ty le hoe oziny mino foana. Tsy fahalalana re zany e. Mahavanona radero. Misaotra arak'le tantara kely teo de apanga 1 kilao raha mbola maitso izy, fa 100 grama kosa raha efa ravina maina. Alona amin'ny rano 10 litatra mandritra ny 15 andro. Aroina isaky ny 3 na 4 andro de saromana tsara. Rehefa tapitra ny 15 andro de iny no tatavanina ka avy eo de mahazo ilay ody biby. Mety amin'ny hazo fihinam-bo, ny legioma, ny voly an-tanety, zany hoe ny karazam-boly rehetra ataonao zany io fanafody io de manandrama fa mahasoa zany. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Antokopira iraky ny avo Anosy Be Ouest.
trany ty fiainana diavina feno fandrika mampitomany mampilofika ty metilo orina makombola farina fantatrao fatsiaritrany ety miarena teo fanjasondrina fatsy etiny afara ny fiainana Kinaminao ny tompo tsy ho fidianao velety miasambarako Jesosy tompo mba ho isan'ireo vovonjinao. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Orina makombola farina mankamamizao tontolo izao mitsangany anao fazamangina netorio ndelaza ho avy Kristy atsaro atreo miatakandro fa tsy tompony ampitso izao sy anao ndrao aneny nakay tomany mba teo ihany fa tsy ty zay natao Kinaminao ny tompo tsy ho fidianao velety miasambarako Jesosy tompo mba ho isan'ireo vovonjinao. Radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ampifaliana indray no
iarahako aminareo amin'ity anio ity ny namanareo Richard Andrianjatovo no miresaka aminareo androany. Tondra fijoroana vavolombelona anankiray aminareo aho amin'ity anio ity. Tantara tena nisy izy ity. Teo Ambojatovo tamin'ny fivarotam-boky no niseho ny tantara. Indreo lehilahy 3 mitafasiry. Eniko tsara ny resaka ny fanaovan'izy ireo satria fa zarako moa ny mizahazaha boky amin'iny fivarotana boky tontiny. Ka nisy namana avy any Betsimisaraka any mba nengavy aho hoe mba hitadiavy boky momba ny katalogy momba ny rafitra aho izy fa haka modely fanaka amin'izany mpandrafitra ny asany. Toy izao ny resaka eniko tamin'izy 3 mitafasiry ireo. Mba manaonao foana miteniteny foana rangahy reto adventiste reto koa. Amin'inona le te? Miteniteny foana amin'ity hoe tsy fihinana ny kisotika. Zavatra tsy misy ao anaty baiboly ve le resy dia ampianarina. Efa mba ela niainana ihany fa mbola tsy nampianatra an'izany ry mopera sy pasteranay a. Sady ry zalako ne fiangonana zany ry no miseho mahay noho ny fiangonana voalohany e. Reny ve tsy seko te? Zany re de tsy mba ela amin'ny zavatra ay zany ka de noraisiko le resaka. Rehefa tsy sarotiny zala fa vonina iaino. Ny lehilahy koa moa mora mifandray na de tsy mifankalala aza. Lasy zao. Fantaniana napetrako avy hatrany toy izao tamin'izy 3. Voalohany. Marina tokoa ve fa tsy mampianatra an'izany tsy tokony hinanana kisoa zany ny baiboly. Faharoa. Iza ny fiangonana voalohany? Satria moa fivarotam-boky tontany teo nierikerika hoe somba nahita baiboly teo saingy tsy nahita fa Rodeo, Hakim, Mazambla, il était une fois. Zany nisy teo zany e. Zany betsaka boky hitako teo. De noho izany de voatery nampiasa baiboly tato anaty finday aho ka nosokafako ary nasehoko azy ireo sady novakifo mafy izay andiny fanitsy amin'io resaka io. Ny momba ny kisoa moa de nijerenay ny Levitikosy 2:12, ny 5:7 sy ny 9. Ary mikasika ny zanak'Israely no fiangonana voalohany fa tsy ny aza na ny a de nisokafako ny Nomery 2:20, ny 9:2, ny 9:9, ny 9:9, ny 9:12 ao amin'ny Nomery 2:20 misy an'izany. Ny aiky ny rehetra fa tsy miteniteny fahatany ny fiangonana ny lazainy fa mampianatra diso. De nampiko hoe nomeny Jehovah ny Israely ny fomba sy fanao eo amin'ny fanompona azy ary ampianariny ny tany rehetra zany raha ny fikasan'Andriamanitra satria tia ny vonjena izao tontolo izao. Nafana ny resaka tamin'izay fotoan'izay ary nametra-panontaniana mihitsy izy ireo hoe nahoana ary zany no tsy ampianarina any aminay zany fahamarinana ao anaty baiboly zany. De mivaliko moramora. Ny olona ankehitriny de mpivavaka fotsiny fa tsy kristianina akory. Marina zany ozy izy rehetra sady niatokatoka ny lohany no ny tsika avokoa izy rehetrarehetra nazava taminy ny resaka. Ry mpiaino malala, isika koa de toy izany. Tsy mba mampiasa ny baiboly eny am-pelatanantsika iny mba hikaroana amin'ny fahamarinana fa mihinana ambolony tsy misy fanadihadiana, tsy mandinika akory izay voalaza am-pitoriteny sy ny mahazo fanamafisam-peo. Raha ampiasaina aza zany de amelezanareo izay tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Mampalahelo indrindra aza de ampiasaina ny baiboly anoerana amin'ny fahamarinana izay lazainy ihany. Tsy toe-tsaina kristianina nefa izany. Matetika de miantso ny rehetra mihitsy hoe mba omeo izay diso tamin'ny nambara fa vonina aho ny aro amin'ny alalan'ny soratra masina izay nolazaiko satria ny marina ihany no ijoroko. Ary vonina anaraka sy ampiatra ary toron'ny marina hatrany aho. Tsy ho fanotra mihitsy ny volazan'ny soratra masina. Ary Andriamanitra moa mbola tsy miova. Irioko mba anao toy izany koa ianao. Aza mihinana ambolony ampiasao ny saina andinika
ampiaso ny saina makafaka eo ambany fanampiny fanahy masina araroty fa mbola afaka mamaky baiboly ianao araroty fa mbola eo ampilatananao a ny fafana manao an'izany fa za efa miandry efa tonga le fotoana hoe tsy sitrako zao tahaka izay ampanamaky tahaka izay de tena hotaraiky tompoko tena hotaraiky araroty fa izao ny fotoana mety indrindra ta iny Jesosy tarika Giovanni tena samihafa manolona izo sianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko io no lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay volisatànano tompo marika lehibe miafara mifahaverezana fafatesana aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faizany no fiainana lalantsara zoantoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany Jesosy izy tantananao hatrany ka dy mahery zare hotody soa andanitra izany ity aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faizany no fiainana lalantsara zoantoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany Jesosy izy tantananao hatrany ka dy mahery zare hotody soa andanitra izany ity AWR feony fanantenana lalandro tena samihafa manolona izo sianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko io no lay lalantery sy sarotra zay makany amindray harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tafaraka atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao indray isika mankasitraka hatrany ny fanarahanao ny AWR irariana indrindra mba hitondra soanao ny fiainona ny fandaharana ka manahoana ny fahasalamana andao isika hivavaka ho an'ireo tsy salama ary koa mba ho voatahiry ny fahasalamana hivavaka aritsika tompo malalo
ianao no isaoranay ny amin'ireo fandaharana ara-pahasalamana izay ndraisinay sy izay mbola atolotra ho anay amin'ity anio ity. Mivavaka manokana ho an'ireo tratry ny aretiny ho mamiadana izahay Andriamanitro. Ampio ary omeo saina malady ireo mpitsabo amin'ny asa fitsaboana izay ataony amin'izany arety mandoza izany. Ary indrindra Tompo, ny anasananao ireo izay miady mafy amin'izany aretiny ho mamiadana izany. Esory hatramin'ny fakany ireo fototra aretina rehetra ka ho voninahitra ao ane ny fahasalamany vatanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy hanonanay ny vavaka. Amen. Manareta soa tompoko. Fitentsika malagasy tokoa no hoe ny fahasalamana no voalokarena. Inona tokoa moa ny zava-bitan'ny olona marary. Samy manaikitsika fa sambatra ny olona salama. Ny fandaharantsika tato ato izay dia nampahafantatra fa azo atao tsara ny sady salama no ela velona. Eto indrindra ny filompanorina ny ONG Ziksoab izay mikendry izany fahailana velona ao anatin'ny fahasalamana izany, dia ny Dr Yves Revelson izay ampita ny tokony asoa ho antsika malagasy. Miarahabanao dokotera, inona ireo fomba fiaina tokony iainana atongavana amin'ilay fahailana velona sady salama? Misaotra anao ny amin'izay fanontaniana zay. Maro dia maro moa zany ireo fomba fiaina mba hahatonga antsika ho salama tsara ary ela velona. Misy zavatra 12 moa zany efa notanisaiko tamin'ny fandaharana tany aloha, fa isaky ny tonga eto ako dia hiezaka hanome antsipiriany maro amin'ireo dingana isan-karazany mba hahatonga ny fahailana velona. Ka androany isika dia hiresaka ny ampahany faharoa amin'ilay resaka torimaso izay efa nresantsika teto ihany. Ya, zava-dehibe ny torimaso hoe dokotera, isan'ny misorokaretina maro. Mba azony dokotera lazaina ve ireo vokatry ny tsy fahampiana torimaso eo amin'ny olona iray? Betsaka tokoa ny voka-dratsiny ity tsy fahampiana torimaso ity, ary tonga dia horesahako eto teny izao fa anisan'ny zavatra anankiray tsy maintsy ajaina ny torimaso raha tiana ny ho ela velona ary raha tiana ny ho salama. Ny voalohany indrindra aloha zany ny olona anankiray rehefa tsy ampy ny torimaso dia miena ny hery fiarovana, ary rehefa miena ny hery fiarovana dia hanao tsy omby alohany ny aretina isan-karazany andeha hanafika an'izany olona zany. Ka raha ohatra tiana ny ho salama tsara dia ilaina ny torimaso, ary Andriamanitra mihitsy no nanome an'io resaka torimaso io isan'andro zany ao anatin'ny 420 ora dia omena adiny 8 itsika andeha tory. Dia izay torimaso izay dia mila fanajana mihitsy. Ka le fanontaniana napetraka ao zany ny valiny voalohany dia hoe inona ny vokatry ny tsy fahampiany torimaso dia ny fienany hery fiarovana. Be dia be ny olona mieritreritra hoe fotoana very zany matory zany, fa tsy izay mihitsy ny eo amin'ny lafiny fahasalamana, fa tena fotoana izay hitahina ny olona anankiray ny torimaso, satria mandritra ny torimaso ny manao recharge ny energia isika mba hahafatsika miady amin'ireo aretina maro samihafa. Inona ihany koa ny vokatry ny tsy fahampiana torimaso? Ny faharoa dia ny havizanana. Raha miaro tory zao ny olona anankiray, amin'ny fotoana hiaretany tory dia rapitso maraina izy dia vizana tanteraka mihitsy, ary indraindray na mandeha tongotra aza tsy vitany tsara, ohatrany tsingevangevana, ohatran'izay zany ny olona anankiray rehefa tsy ampy torimaso. Dia izay zavatra izay vokatry n'ilay tsy fahampiana ny energia. Rehefa tsy ampy hery ianao dia vetivety dia vizana. Kanefa io hery io dia mandritra ny torimaso no anavaozana ny herintsika rehetrarehetra, ny herin'ny vatantsika. Ka zavatra anankiray lehibe ity torimaso ity.
ny vokatra anankiray ngeza be ihany koa ny amin'ny tsy fahampiana torimaso dia ny resaka diabeta. Be de be mihitsy ireo olona diabetika zay miresaka amiko a ary ny zavatra anankiray zay tena iresahako ary tena izingiziniko mihitsy a raha tiana ny ala am'izany aretina diabeta izany a dia ny torimaso ny atao tsara. Satria zavatra hitanay amin'ny mahadokoteranay am'ireo mararomaro isan-karazany arakaraka ny tsy fampiny torimasony olona diabetika anankiray a no mampiakatra an'izany tahany siramamy zany ary sarotra midina mihitsy zany tahany siramamy zany a rehefa tsy matory ny olona anankiray. Manaraka moa zany de ny maladie infectieuse anisan'izany zao ny malaza be indrindra zany zao ny covid-19 ty raha tiatsika ny hiady am'izany covid-19 zany dia tsy maintsy ampiakarina ny hery fiarovana ary ny fomba tsara anisan'ny ampiakarina n'izany hery fiarovana zany a dia ny torimaso. Ny vokatra anankiray angeza be ihany koa vokatry ny sy fahampiana ny torimaso a dia ny firongatry ny cancer. Raha misy olona anankiray a manana problème na cancer de rehefa tsy ampy io torimaso io a dia miazakazaka mihitsy ilay aretina. Ka zava-dehibe zany ity torimaso ity fa tsy hoe fotoana very na fotoana lany na akamona fa tena ilaina ny torimaso. Ny fatavezana be loatra ny areti-po isan-karazany maladie cardiovasculaire zany a dia anisan'ny zavatra anankiray zay mahatonga ny olona ho sarotra sitranina. Raha ataontsika hoe mandeha manatina dokotera zao le olona de te ampiena ny atavezana sy ny sisa kanefa tsy matory a dia lany fotsiny ny fanafody fa tsy de misy akony loatra am'izany olona zany a izay fampianana ny vatana izay. Ny anankiray ngeza be dia ny noho ny tsy fampiny torimaso dia miena ihany koa ny fiasan'ny atidohantsika. Io de zavatra anankiray ngeza be mihitsy ary ndraindray rehefa misy olona anankiray tsy ampy torimaso ka resanao fa ahoana ohatrany variana be anao miresaka amiko zany hoe satria lasa tsy mifantoka ny olona anankiray ary hitatsika eny amin'ny lozam-pifamoivizana maro isan-karazany fa tsy vitsy tena tsy vitsy mihitsy a ireo olona izay mahatonga accident isan-karazany noho ny tsy fampina torimaso. Ka ny torimaso dia endrika anankiray na fomba anankiray afatsika manana fifantohana ho an'ireo mpianatra. Tsy tsara loatra ny matory tara loatra zany hoe le miary tory mihitsy zany tsy tsara loatra fa tena ilaitsika io torimaso io satria manatsara ny fomba fiasan'ny atido. Reo olona déprimé ozytsika hoe ketraka ratsaina na tratrany akivina lalina reny olona reny a matetika olona tsy ampy torimaso. Tsy ampy torimaso dia zany zavatra zany a no mahatonga ny faratsiny lay toe-batan'le olona ary mahamora ny firongatry ny aretina ao am'le olona satria lay ataontsika hoe cerveau ilay ataontsika hoe ivon'ny fibaikona ny vatantsika rehetrarehetra mihitsy no voatohitohina. Anisan'izany zao ny resaka humeur ozytsika ny hoe lay fomba fijery ny fiainatsika hoe falifaly ve tsika sa mailahelioelo sa manahoana. Humeur io a dia tena mikorontana mihitsy a rehefa tsy ampy ny torimaso ary zay mahatonga ny olona tsy ampy torimaso de kizitina velona mihitsy satria tratran'le tsy fampina torimaso izy de miena ny hery fiarovana de miena ny energia ao aminy a ary tsy mitonga ny fifantohana de zavatra kely fotsiny de ampy atonga azy ho tesitra sy ny sisa. Reny moa zany a dia anisan'ny vokatry ny tsy fampina torimaso daholo. Ary ity misy zavatra anankiray tiako resahana manokana mihitsy satria ny olona aoriana ny faha-enimpolo taonany a dia miandry an'ireny olona reny le aretina atao hoe Alzheimer. Ka ny fitsaboana tsara indrindra ny Alzheimer dia ny torimaso. Anisan'ny fomba anankiray tena tsara indrindra
iadina am'izany alzheimer zany a ny torimaso. Marina fa miresaka torimaso sika kanefa arak'ilay nolazain'ny dokotera teo dia tena misy fandraisany amin'ny torimaso ilay aretina antsoina hoe alzheimer. Mba azon'ny dokotera azavaina misimisy kokoa ve ny amin'izay alzheimer izay? Ny alzheimer ny alzheimer zany dia fikorotanana ao anatin'ny ati-doha ao ary manahoana moa zany ny fomba fahatongavan'io alzheimer io. Zao zany zavatra misy mandritra ny andro a rehefa miposaka amin'ny masoandro a dia misy singa anankiray protéine moa zany izy io protéine io zany a zay miasa any anatin'ny ati-dohantsika any. Io le atao hoe protéine bêta amyloïde. Zany hoe io bêta amyloïde io zany a protéine anankiray zay tonga eo amin'ny faritry ny ati-dohantsika mandritra ny andro. Zany hoe rehefa mazava ny andro misy ny masoandro zany. Io protéine io zany avy amin'ny sakafotsika fa io protéine io a tonga ry amin'ny ati-doha ry mandritra ny andro. Ka izao rehefa tonga ny alina de mandritra ny torimaso no mamafa tokotany, manao lavage de cerveau. Zany hoe esorina zany le bêta amyloïde izay vokatra ary nanelingelina ny cerveautsika nandritra ny andro. De asorina zany io protéine atao hoe bêta amyloïde io. Ka raha ohatra tsy matory ny olona anankiray de tsy manana fotoana hanadiovana hanasorana n'ilay atao hoe bêta amyloïde zany ny olona anankiray ary vetivety de tonga lay aretina atao hoe alzheimer. Ka anisan'ny fomba anankiray tsara indrindra hiadivana amin'ny aretina alzheimer ny fatoriana ara-dalàna. Matetika dokotera ny olona tsy mahalala hoe inona ny fahavalon'ny torimasony, manao zavatra misy fomba fiaina ataony zany nefa fahavalon'ny torimaso. Inona re dokotera no fahavalon'ity torimaso ity nefa mety ataon'ny olona mihitsy? Ya, zay indrindra moa zany tena antony ty fandaharana ty raha tiatsika ny oela velona feno zato taona salama tsara zay azo atao tsara dia anisan'ny fomba anankiray am'ireo fomba 12 fomba fiainana 12 ny resaka torimaso. Ka ny fantaninao de tena mipetraka tsara mihitsy hoe inona ny fahavalon'ity torimaso ty. Te atory isika mba hatonga antsika salama kanefa inona reo mpanelingelina anty torimaso ity. Betsaka tokoa ny zavatra azontsika resahana ary eto a zany a raha hitanisa an'ireo fahavalon'ny torimaso dia tiako mihitsy tongilana tsara ny sofintsika ary iaino tsara satria zavatra manodidina atsika daholo izy ireo. Anefa ireo zavatra manodidina atsika ireo zavatra tiatsika ireo mihitsy ny atonga an'ilay tsy fampiny torimaso rehefa avy eo. Am'izao fotoana zao a dia tsara ny milaza fa maro loatra ireo vokatry ny atao hoe fanatontoloana ary lay atao hoe teknôlôjia izay mirongatra de mirongatra am'izao andro moderna izao kanefa maro amin'izy ireny no fahavalon'ny torimaso. Ary vokatra zay zavatra zay dia mila mieritreritra mihitsy isika. Horaisiko zao voalohany ny atao hoe écran. Ny écran be de be ireo zavatra manodidina atsika misy écran. Ary ny écran dia source ana lumière bleue. Source ana lumière bleue izy io. Hitanisa vitsivitsy koa ohatra zao ny télévision. Misy lumière bleue ny télévision. Ny ordinateur, ny telefona isan-karazany manao Facebook ny olona ary io tena toetra ny olona am'izao mihitsy hoe rehefa arivariva de samby many amin'ny telefona ny daholo de samby mijery ny telefona. Indraindray aza very mihitsy ny fiainam-pianakaviana fa samby miondrika eo amin'ny telefona. Sasany moa ary amin'ny télé, sasany hoe mba fa mitsotsotra ony de hijery télé kanefa zava-dozy zay zavatra zay satria ireo écran reo dia mitondra ny atao hoe lumière bleue. Inona dokotera lay lumière bleue de inona ny fetraikany eo amin'ny vatana? Io lumière bleue io zany dia mitovy amin'ny herin'ny masoandro.
tsika mieritreritra hoe tsisy masoandro eto fa io azavana lumière bleu zay miditra ao anatin'ny masotsika dia mitovy amin'ny fomba ny fiasan'ny masoandro ny fiasany io zany hoe rehefa tonga ao anatin'ny atodotsika ilay lumière bleu dia voasakana ny famokarana n'ilay hormone zay ndresantsika tamin'ny fandaranariny teo aloha ilay atao hoe mélatonine lasa voasakana ilay hormone mélatonine dia vokatra n'izay fasakanana amin'ny famokarana ny hormone mélatonine zay dia tsy ho avy mihitsy ny toromaso. Inona zany no tokony ataon'ny olona satria mety noho ny asa fivelomana dia tsy maintsy mijery écran izy. Inona ny torohevitry dokotera ahazoana toromaso? Fanadiadiana ary ny recherche maneran-tany moa zany zao ny hita fa raha ohatra teatory ianao amin'ny valo ohatra ianao teatory dia adiny 3 alohany amin'ny valo ianao mahazo mijery télé farany. Zany hoe raha valo ianao ny andeha atory anapa-kevitra hoe andeha atory amin'ny valo amin'ny 5 zany ianao mijery télé farany, amin'ny 5 ianao mijery téléphone farany, amin'ny 5 ianao mijery ordinateur farany. Zay zavatra tena manelingelina ny fiainan'ny olona am'izao mihitsy zany zavatra zany. Eo nefa izy mieritreritra hoe eto avy mbo manana fotoana fa reraky ny asa rehetrarehetra de alefaso am'izay le télé, alefaso am'izay le ordi, ao fa ijery Facebook. Tena fahavalo nefa zany. Ary zay le atao hoe loza mahatonga ny olona maro feno aretina am'izao fotoana zao. Amaraparana ny resadresaka isika dokotera, mety isy teny ny olona hoe zay ary tsy miandry adiny 3 zany de matory nefa mijery écran. Inona no azonao ambara mahakasika izay toromaso izay? Satria ianao zany mieritreritra fa matory ianao io. Avy nijery an'iny télé iny na avy nijery an'iny écran tary amin'ny ordi na nijery ny écran tary amin'ny téléphone, mieritreritra ianao fa matory. Fa araka ny anarantsika tamin'ny fotoana teo aloha misy ambaratonga n'le toromaso, sommeil superficiel ny anananao fa tsy sommeil profonde. Ary rehefa tsy sommeil profonde ny anananao vokatry n'ilay fijerena télé, vokatry n'ilay fijerena ny Facebook sy ny écran zay nanelingelina ny famokarana n'le mélatonine, de aza mieritreritra mihitsy ianao fa ahazo hery iadina am'izany aretina izany. Ka zava-dehibe ity effet an'ny écran ty, vokatry ny ty écran ty, de ny zavatra anankiray manelingelina voalohany toromaso zany de ny écran. Adiny 3 averiko le mandeha, adiny 3 alohany atoriana tsy mila mijery écran na 2 minitra mihitsy azy, satria voasakana ny famokarana an'ilay hormone zay mélatonine zay mahatonga atsika hanana toromaso ary ahatonga atsika hanana toromaso tsara. Zany hoe ny matory samy matory ny olona fa le qualité an'le toromaso tsy mitovy. Lay sasany matory sommeil superficiel fa sasany matory tena sommeil profonde, ka tsy afaka ny hanana fanavaozana ny heritsika atsika, tsy afaka ny ampisonitra ny hery fiarovana atsika raha tsy sommeil profonde. Mankasitraka indrindra dokotera, mino fa betsaka ny mpiaino atsika te hifandray amin'ny dokotera. Azony dokotera omena ve ny numéro laharana? Ya isaky ny fandaharana ohatran'izao dia omeko foana ity laharana ity 034 39 415 28 034 39 415 28 ary ny laharana faharoa 033 12 261 77 033 12 261 77. Sotra indrindra dokotera, mambetraka mandrapitafa indray amin'ity androany ity, mbola ho toizantsika manaraka ny fandaharana. Sotra tompoko. Tsisy madilana ho tentenana izay, raha teo ela velona sady salama ianao dia aza atao kinanga ny toromaso tsara izay mamerina amin'ny laoniny ny vatana manontolo. Isaorana ny fanarahana ao an-tranony AWR. Zohanitra Sirilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana
harena ny fahasalamako ifanaovana mandrapitafa dia ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny eo abolana 7:15 no atolotra anao manao hoe aza manao anao hoendry matahorany Jehova ka mifadiny ratsy dia ho famelombelomana ny nofinao izany sy ho fanamandona ny tolanao. Hitaditsika rehetra ny Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola ampifaliana ry mpiara-mianatra malala no iarabako anareo amin'ity an'ity. Ka anasako anareo mba hiara idinidinika sy hamakafaka ny soratra masina indray. Ny fitsipifehezan'ny raintsika, izay ny lohateny, ny fitsipifehezan'ny raintsika. Eto am-panomboana dia andehantsika hamaky ny Hebreo 12:12 ny 5:7. Hebreo 12:12 ny 5:7. Ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka. Aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova. Ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Fa izay tiany Jehova ny faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapoiny. Famaizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Faiza moa izay zanaka tsy faizindrainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo dia zaza sary, fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofontsika ho mpanafaintsika, ka efa nanaja azy. Tsy maika va ny anekentsika ny rainy fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay ahafaiantsika amin'ny andro vitsy araka izay sitrapony. Fa izy kosa dia niaso mba handraisantsika ny fahamasinana. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao maika mitondra mivokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Koa hatanjao ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy. Ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo, mba tsy ampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa ny mba hasitrana azy kosa. Inona no niafatra ho antsika eto? Ary ahoana no mampifanaraka an'izany amin'izay efa lesona ny anarantsika. Soritsorita ny Paoly ao amin'ny Hebreo 12:12 ny 5:7 ny fisantoetra ao amin'ny tontolo-kevitry ny fitsipifehezana. Ao amin'ny dikanteny niva izy dia efa impolo ny teny hoe fitsipifehezana no miverina. Eo amin'ny tontolo grika mantsy ny teny io no teny fototra, zany hoe adikany amin'ny hoe fanabiazana izy io. Araka izany ny fatakarana ny fitsipifehezana zany dia fatakarana amin'ny fomba anabiazan'Andriamanitra antsika ao amin'ny sekoly ny finoana, izay efa noresan'ny Paoly teo aloha ao amin'ny Hebreo 12:12. Ny Hebreo 12:12 dia misy an'ireo olo malaza amin'ny finoana. Nanoratra momba ireo lehilahy ireo sy ny vehivavy ny finoana i Paoly manerana ny Hebreo 12:12.
ny finonona tonga azy ireo androso an-trany raha teo ampiatrena ny karaza-pisadrana rehetra izy ireo. Mitodika amintsika mpamaky i Paoly raha vao miditra amin'ny 12 izy. Ahoana indray nga zany ozy ianao? Ambarany fa olona maro dia maro tany alohantsika tany no niaritra teo java-trarotra tsy mampino mihitsy taka n'io mahazo anao io ary mihoatra no io mahazo anao io aza. Izy ireny dia nivoaka mpandresy avokoa rehefa nentehitra tamin'Andriamanitra. Noho izany dia azontsika tao ihany koa ny miaina fiainam-pinoana sy mamita ny fiazakazana tahaka azy ireo. Ny fampifantohana ny masontsika amin'i Jesosy no tsy ambaratelony izany. Zany anke mivolaza ny Hebreo 12:12 mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Dia izy no alaina tahaka amin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Fa i Kristy na dia niaritra zavatra mampalahelo ny afara tamin'ny fahafatesana aza dia tsy nemotra mihitsy. Dia tokony izany koa izany isika atia aoriana. Toy ny hoe omena solomaso ange isika rehefa mamaky an'io 12 io. Raha ohatra ka manjavozavo ny fahitantsika ny 12 io ny fatakarantsika ny fahoriana, raha ohatra hoe tsy misy an'io solomaso io zany tsika dia zay no fomba fijerintsika n'ilay fahoriana sy fitsapana memy zay mahazo antsika. Kanefa rehefa mijery amin'izany solomaso zany sika dia ahitsin'io ny fahazavana manjavozavo mikasika ny fahoriana zay mitambesatra amintsika. Amin'izay voazava tsara ny fatakarantsika ny amin'ny fizahantsoetra. Ary ho haintsika koa ny atrika zany ampaheran-tantsaina. Ho hitantsika hatrany fa tsara Jehova ary tsy manisy ratsy antsika zany mihitsy izy. Raha Satana mameno solomaso antsika dia hitantsika hoe tsy izy zany Jehova zany. Dia miondrika amin'ilay fahavoazana sika. Ampiasao io solomaso avy amin'ny Jehova io. Dia vakoa ny Hebreo 12:1-13. Dia zao mifantoha amin'ny 15-17. 15-17 dia valio reto fantaniana reto. Fantaniana voalohany. Aveza ny fitsipifehezana. Ataoko fa azo valiana hoe avy amin'ny Jehova le famaizana tahaka ny ray manafay ny zanany tiany. Fantaniana faharoa. Inona no asetritsika ny fitsipifehezana? Dia andao mandramanao valiana hoe imenimenina ve sa vao maika irafy amin'Andriamanitra? Sa kosa hoendrika tokony fitantanany satria tsara izany tompontsika izany. Fantaniana fahatelo. Inona moa no zava-kendren'ny fitsipifehezana? Ao amin'ny 9 no mamaly an'izay. Mandray ny fahamasinana isika rehefa faizina ary mitondra mivokatry ny fahamarinana ho amin'ny fiadanana isika aorian'izay. Miangavy ianao mba merina maky ny Hebreo 12 ny 1-17. Dia tanisao ireo antony rehetra tokony hananana fanantenana. Ahoana no iainanao ny fanandraman'izany fanantenana zany amin'ny fotoana nanabeazana anao ara-panahy. Ny rariko dia hitondra soanao zay dindinika ara-tsoratra masina teto zay mbola manonona ny fiadanany tompo aminao sy ny ankonanao ny mpiara-mianatra aminao Richard Andrianjatovo. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.